Soa anaty fandaharana star vanina androany dia mpamin'ilay vanina zany hoe olona mazaka vanina tsy haiko hoe mibata an'ilay vanina iny invité antsika androany mesy 2 4 5 6 7 zareo no atao anatin'ny aiza moa tsika zao anaty trano tsy anaty vanitsika fa miaraka amin'ny vanina ndra manahoanareo dia tompo angamba no fanontaniana ohatry mahazatra ny ao anaty fandaharana star vanina izy avoka ny anaranareo firy taona raha tsy madiso ho an'ny vehivavy dia efa manambady ve efa mananjanaka manana sipa firy manana rafavy firy manana rafozana firy atomboka amin'ny enao sisikely ny anarako dia sisikely ihany kokoa ny nom de scène dia tsy mbola manana rafavy aloha fa mbola vao mitady dia mbola tsy manana sipa fa mbola tsy manana sipa lehilahy dia mbola tsy manana rafavy efa manana zafarafy zany mitady vehivavy ho ampirafesiny sarotsarotry kely fa zay le maha humoriste zany mila mitady zay mampiavaka anao dia mampiavaka anao dia mbola tsy miteraka dia efa directeur manasipa fa mbola tsy manambady dia 20 taona am'izao 20 taona vehivavy fa mifantatra sisi raitra bila week-end anarako 4 taona meny sipako carte blanche dia moi zafady anao mbola ho avy zay ohatran'izay meny eny tsy fat efa namany fisarahana any zany hoe célibataire am'izao iaina marabo tsy za le sipan'le refa sady zay mitsamy mampinamana fotsiny ohatry minamako nandesako an'la any dia za saromela ohatry dia efa manana sipa manana zay mbola tsy miteraka efa saiky fa mbola tsy nanala zaza dia 22 nitaona fa tsy hoe le inona le tsy hoe le hoe manana tsy hoe ny nombre sipako mifin tiarako daholo mbola satria za am'izao tsy dia saiky ampirafy ihany fa nisy fotoana zany nampirafy fa am'izao tsy isy fotoana ntsony dia efa manomboka tsy mampimisy tsisy vola mihora andrianina ny anarako mihora misy asa ny anany anarako fa masarotany any mihitsy zavatra lavalava ampovoany io dia efa mbola tsy manambady fa efa en couple hatrany akibondreniko kambana zany kambana menadany tena marina za zany voahozona pirafy satria zany arateraka tamin'ny homme de ma vie dia nefa za tsy maintsy mbola hitady amin'io tsy hoe aiza mety soge miandra dia efa nazoazo taona ihany satria efa elaela ihany ny tao dia amin'ny herintaona ko mifety 40 ans Diana? Kisah kau bersyukur kena mah. Ini masa habis dan nara kau boleh sih dibaca. Timbulan tapi ya buat ini. Si pemasan tiada 3 ya. Betul cuma nanti cuma si jamak cuma. Kamu lemur. Tiada yang boleh tertanam. Banyak sana antara naya ni. Terus. Dengan zaman. Cuma nyentak. Sino ba tis police on jet star. Fa vita di star fanty ndray. Mamra John 35 ans manambady mananjanaka lahy ray. Vita ty. Fa mafantatranareo
Izay moa zany tena anaranareo? Iaina dia tena anarana rehetra reo ihany moa zay zany tena fa tsy aronao tonga teto olo fa hipoka ty trandyra tonga teto zay fa zay gasy stand-upper mouvement-na humour resaka stand-up zay. Ono le resaka humour eto a Madagasikara ve activité anankiray ohatrany hoe skoto, chorale sa tena asa? Sady skoto chorale satria tsy mandray vola ohatry fa tena asa ihany koa le izy satria asa afaka mahavelona mihitsy le izy satria misy olona miantso hoe ndao hanao animation. Ny problème stand-up any andafy tena artiste mihitsy ry zareo fa eto Madagasikara mbola raisin'olona hoe animateur zany hoe atsonaninao animation mariage fa tsy hoe tsy mivelona amina spectacle zany zay manao spectacle hidiram-bola zay le olona rehefa mamitaky volany avy reny volany efa matetika fa tsy misy fididirana le izy. Tokony asa le izy fa ny mpankafy moa zany ohatrany lasa mironany amin'ny réseaux sociaux sy internet dia tsy haiko na tsy fantany hoe art scénique le izy fa tsy art numérique. Zany hoe tsy hijery vidéo ny atao fa mandeha miantsehatra ny olona. Spectacle vivant zany. Spectacle vivant le zavatra fa tsy hoe isako miteny zany ny tenan'ny olona hoe manao stand-up dia manao humour dia mba andefazy vidéonao dia za miteny foana hoe mamonjy scène misy scène gratuit raha ohatra ka tsy manam-bola to dia tsoa fa aza raha ohatra ka tsy manam-bola azy misy scène gratuit mijery fotsiny ianao dia mandeha. Sao dia izy atao gratuit zay mahatonga izy ohatrany hoe tsisy valeur amin'ny olona mpijery. Possible. Mila zarina mba asiana fidirana amin'izay zany le eto Madagasikara resaka stand-up atao satria izy tena gratuit be loatra manko. Le izy aloha tena zay koa zany tena anisan'ny tanjonay ampiseho an'le izy hoe asa io zavatra io dia ame an'le olona hoe terra tsy hoe zay zany tsy miteny fa hoe mba asiana valeur le izy satria kandra be ny ao ambadika an'io no na mihoatra an'ireny mpihira reny satria ny olona zany hoe mpihira ny tena artiste fa ny humour olona miany any fotsiny nefa enjana be ny artiste zao ohatra hoe testany anana izy dia ao an-trano izy mihira ohatry zao dia mivalana ny zavatra ataony izy rery ihany mivalana ao an-tranony ao fa ny anay manoratra ohatry zao dia tsy maintsy entina sur scène aloha dia tsy mety dia hoaihaka dia menatra dia miverina any an-trano dia zay vao miverina mety le hitanareo hoe iny fa nety le izy teo na tsy eny fa arakaraka le olona le izy bidy ny anarale izy rehefa tsy mety sur scène le izy dia zay ny antsoina hoe mibidy bidy sur scène. Dia misy ny manao grosse bide dia misy manao petite bide. Ho anareo manokana zao anatin'ilay gasy stand-upper misy critère dia hoe reto no antsoina miaraka aminay ohatrany hoe nanao azafady ohatrany hoe nanao blague anankiray le izy dia natombe dia mety mihitsy ty sa hoe nisy critère mihitsy ty zao dia raisinay sa hoe hoe hidirana membre ve sa hoe nanareo mihitsy na hoe nanareo ao anatin'le stand-upper mihitsy na hoe ho an'izay teny hiditra na hoe nareo dia makan'le raha ho anay zao raha hoe hanao spectacle zay hanao spectacle hoe misy olona miantso hoe hanao spectacle dia zay olona hitanay mafy scène reo no antsoina hoe reto no mandeha makany amin'le izy. Raha ohatra kosa anay hoe olona hiditra membre amin'ny gasy stand-upper sa dia mampanao casting izahay dia raisina ry zareo hoe mafy critère izy vonona tsara anao an'ilay zavatra dia misy atelier ampanaovanay hoe zao ny atao anatin'ity dia fantany ve ny zavatra atao dia mandeha izy. Ino ty antsoina hoe mafy scène? Ny antsoina hoe mafy scène amiko satria samy manana mafy scène koa manko io amiko ny olona mafy scène zany tonga eo sur scène izy dia fantana ny zavatra ataony dia bidy tsy maintsy misy atao anatin'ny stand-up zay ndraiky dia tsy maintsy mandalo bidy daholo même na efa manana traikefa be tahaka iny ianao mbola misy mibidy foana fa mafy scène zany hoe olona anankiray tonga sur scène izy fantana ny zavatra ataony vitany mampiseho izy hoe efa professionnel izy na dia mbola tsy tena bitsaka professionnel reo aminay eny mbola amateur zany ankabetsahanay dia mafy an'le izy hoe vitany mameno an'le blanc ao anatin'le izy zay amiko ny antsoina hoe mafy scène ny olona anankiray.
misotranao nametraka fantaniana ampy zany io mahafesaina io ohatrany hoe le mahafesaina zany rehefa hoe masamy akatra saina fotsiny amina masamy akatra saina dia vonina hiatrika hatramin'ny farany ninona tonga eo na bidana satria raha vonina ny saina kely ny chance mampibidana azy fa raha vao tsy vonina izy alohany akatra eo na za efa ohatra hoe za na raitra na lefa le mampimera ny taiksanay rehefa tsy vonina konkoa zay dia tsy mampime koa zay rehefa tonga eo fa olona vonina dia rehefa manaraka an'le hoe zao ny mianina sy mitravy izy dia zay satria efa artiste dia mitravy fa tsy miainga amin'ny inspire zay mahatonga ny taloha zany zay olona mampimeny ampidirina fa zao manambola ndrozy zay ohatry zay ny ampidirina ambany ao anatiny mbola tsy maky mbola aza ny vatabavy izy tsy mampime kokoa le fidirana Gaston Dapper moa ohatrany nanontaniana tena nanontaniana ny fidirana Gaston Dapper toko misy etapy roa iny be manao miorganiser scène foana zay scène ouverte ahafan'olona miantsehatra mirencontre public ana humour dia iny efa manana valeur na castine aminay ahitanay an'le capacitén'le olona fa izy mihitsy ny rehefa eo no miteny aminay hoe za te hiditra GSU dia efa mifankafantatra zay zany rehefa mba anisan'le étape-na présentation efa fantan'izay hoe reto avy ny GSU dia io ny scène-nay io ny zava-bitanay dia hitanay koa fa ino koa ny zava-bitanao dia misy entretien kely zay ataonay izay rehetrarehetra zay no castine tenen'ny rehetra dia etoana moa zany tiako mariana kely mbola fikarakarana zavatra zay zao festival jogosoa dia vity zay vao any amin'ny janvier zay vao mandray zahay vera manokatra n'le session na castination entretien fa le miakatra scène afaka miakatra scène foana fotsiny sy manana scène anankiroa zay miala tsy indrindra be lehibe koe misy men in blague ao amin'ny KM men in blague deuxième vendredi du mois manana 5 minutes ny olona anankiray hitantarany fiainana hitantarany zay blague hitany tany amin'ny fiarahamonina dia anankiray match na Madagascar underground comédie hour zay ataonay ao Madagascar underground indray isam-bolana daholo reo troisième samedi du mois dia ny sous-café irahanay miasa amin'ny Sandix zany hoe Sandix no namorona le scène ao amin'ny skate park Antanimena dia skate park fa mety hoe io va CGM satria ataony CGM mety mbola izy dia 5 minutes daholo ihany le izy dia io deuxième mercredi du mois troisième mercredi du mois trois ankamarony koa tsy dia mianatra ohatra taiza daholo ny andohanareo am'le resaka humour sa hoe parazara tsisy asa tsara fipetraka zay tena tsara fipetraka zay fa asesehoany sirenao fa avy aty amiko asesehoany am'le misy asa tsy hoayaka be fa inona za moa miasa dia miasa trano nanomboako humour mariako kely fotsiny iny sao dia atambatra am'le silamo nanomboako dia teny ampanaovana silamo iny natsikaritra hoe mampime olona ny zavatra teneniko dia efa hatramin'izay hatrambola kely nieno an'le kasety Francis Turbo reny dia zay vao niditra nijery an'le vidéo hoe Jamel anina inona dia ohatry nanam-paniriana hoe aleo mba hagnano stand-up koa 2019 zany sous-café ny première scène nataoko dia tafaran'igny am'izay nitohitohy dia zao stand-up
Noana fotsiny hoe ny nanomboaka nanao humoro efa teny amin'ny lycée le misy fety-tsekoly reny dia zay sy le tia mpiara-mibosy fa za mpi cousin aloha zay tsy mahafantatra fa tsy hoe miaraka mpi cousin zay cousin ny le taro dia niara-mibosy teny Anjobe dia rehefa misy fety-tsekoly dia manao atsikana kely le manao imitation dia za le mody manao gazety kely reny dia manao atsikana mananana dia no niakatra taty Antananarivo dia nizaha scène zay mitsamo dia tsy nahita mihitsy hoe ndo mba te andeha hanao humour dia tsy nahita scène mihitsy dia zany nahita scène dia 2019 angamba ivony ela aloha dia le ry nahita tany dia za mbola tolizina tao an-tanàna tao Anjanahary dia 2019 2020 janvier angamba vao nahita scène nisy casting kely zay tena comédie club hafa dia nakany dia voray kely tany dia nanomboka teny nikarako scène voalohany dia ndao no stand up fa nilay le izy dia foazana le talenta misy mihitsy le talenta zay dia soatra anaty casting de presse soatra be de pire tsikitsiky za efa be lehibe ny club nisana tsy tadidiko tsony fa ela be nanomboka tamin'ny andro valala reny nanovaka casting voalohany dia avy eo mombamombarana fivorivorina olona ohatr'izao zay tafiditra tao anaty groupe zareo teny amin'ny université bandy daholo zareo zare foana moa matetika vehivavy hatramin'izay fa zao vao manomboka misy dia efa nandalo MCC club akoho zay Mady Comédie Club avao Mady Comédie Club efa be dia be ta Comédie Club miovaova foana le anarana fa le izy koa manko ny tsy légal dia ohatran'ny tsy hay ny anarana fotsiny miova fa niny eo ihany dia hatramin'izao GSU indray zany zay zany efa le nitenenina ry teo daholo moa ny anazy tsisy le nendoako le nendoako zany efa nisy voateniteniny kely teo zay mitsama niarany anatra zay mitsama picousin za zany zao vominy hoe picousin zay mitsama niveriko atadatoako foana le zapadiny eo lesy cousin fa le zay mitsama picousin dia niarany anatra foana koa zay mitsama dia efa nanaonao dia za nanao imitation dia le ry manao an'le manampy helana io sady manampinampy anatin'le mampiray an'le vidéo mampiray an'le saina sy ny tarany dia tamin'izany zay nanao imitation Erajonary Mampianana nataoko tamin'izay voalohany amin'ny fety-tsekoly reny dia be olona be dia teo nisany teny hoe milay lesy fatoizo fa tsy nitoizanay moa le izy fa mbola nandany andro nianatra zay tamin'izany dia nianatra teny foana aloha dia niakatra taty Antananarivo indray terminal mbola nianatra ihany nataoko taty dia nanao kely tamin'izany tao amin'ny le humour dia nanao kely zany nanao stand up fa imitation kely nanao imitation kely tamin'izay tao amin'ny imitation any Erajonary Mampianana dia Iravalo izy nge raha vao ohatra zay hoe asivy kely dia ohatrany hoe ianao zany ohatrany hoe tsy vonona mihitsy anatiny ohatrany hoe asiva ny émission kely dia fahaleo fa asiko rehefa avy eo asiko tampoka eny anelany dia asiko imitation eto mihitsy kosa mbola dia nanao an'izay dia mbola tsisy dia nanatsikatra dia teo amin'ny tamy za terminal nanomboka nahitaniry fa za efa nahita hoe irgotsiana reny dia reny tiako atao fa avy eo nahitaniry Keva Damsa dia Gadel Malé dia iny amin'izay nitako dia ozy izy aho hoe tia hanao ohatran'le izy fa tsy haiko hoe ohatrany hoe na manao ohatran'le izy hoe zalaho tena mahita tenenina be fa tsy haiko dia nifindra teny amin'ny université indray mbola nandany andro ihany dia nifindra teny amin'ny université dia nisy comédie club atao amin'ilay université dia nahita ny zareo nanaonao humour teo dia hoe mba te hanao konkoa dia niditra atao anaty liste théâtre comédie musicale reny aloha nataonay tamin'izany dia nisy sendra mention zay hoe tonona te hanao fa tsy aty ampianarana foana mampime dia ko nisy comédie club zay comédie club raha za moa zany plaza hoe raha vavy sa comédie club zay dia nisy mention natao dia hoe amin'ity manao izy izy dia nanao stand up dia teo nanomboka nafantatra n'le stand up mbola tsy nafantatra hoe misy manoratra misy fa dia manaonao fahatany fotsiny
dia teo na tombo fa izy efa tiako hatramin'izay zany le mampime fa tamin'ny 2019 vao nanomboka hoe tena satria tsy afaka concours dia tsy nanana nininona kianteherana tsy nanana nininona mihitsy tena hoe sady ny sarahany ankizy azonareo le tiako tenanisy fotoana dia teo tena tsisy mihitsy dia teo antapa-kevitra hoe tena nde fotorako tio satria efa be dia be koa ny olona miteny hoe ataovy lesy fainla io dia teo amin'izay dia hoe le hoavadika asa dia iny mbola hatramin'izao mbola hoavadika asa fa atao foana fotsiny atao ampitiavana dia dia any amina milahateny mihitsy anao miteny za tsy ateny za mino an'Andriamanitra mino any Sanahary Lenahary poziny tariky efa ny olona nge be dia be mitena zany za mitovy an' Jesosy dia misy indray miteny hoe raha ohatra an'any Jesosy dia tsy vavaka intsony izy dia nefa ao anaty baiboly ao anaty baiboly nefa misy miteny hoe andehantsika amorona olona takatsika zany hoe ohatra an'any Jesosy za tantara-bolaky tany amin'ny lycée sahirana eny fa tsy tiako lasa bokosy raha miakatra tantara-bolaky tany amin'ny lycée tamin'ny classe de seconde première terminale isaka ny récréation dia mijery blague amin'ny internet dia hovaiko kely fotsiny dia mamorona kizy mamorona blague iny tsy hatramin'izao tsara mihitsy le secret-n'le asan'olo aza boboaka etsy manorona ankizy mpiara-bibosy tamiko amin'ny ankizy klasy ambaninay dia isaky ny récréation dia manao hoe ankizy zaty récréation bon anatina asa do zany imorona eny tompo fa tsy teny frantsay vaoka zavy tera le police masalavitra zavatra ty dia ankizy zato 50 tena be dia mandona ankizy be dia be dia vo antsony ray aman-dreny hoe sao dia anongana mpampianatra dia afaka baka tamin'ny 2016 hoe manana baka zao hitanareo zao dia nahita 100 000 dossier sy Mirando Godard nanao animation tamin'ny salon de l'étudiant tamin'ny 2016 jusque tena ohatrany tony zavatra tony dia nanantona andrerony hoe za mba teanao mba teanandrana dia nampiakarina zareo saina natamitany iny dia nisy Intello Mémé tamin'ny décembre 2016 nandray tsara tamin'ny Intello Mémé tao akatso nanao fifaninanana dia raraka demi-finale d'après an'izay vao ray tao amin'ny MCC hoe nisy ankizy nanao mampime rehetrarehetra dia tao amin'ny MCC nandeha tena fotoana dia niditra tanatina groupena club ABDB dia 2020 hoe 2021 mifanena tamina efa mifanena moa zany zay fa satria tao anatin'le groupe daholo ihany zay rehefa bon misy tsy fitovizan-dalana dia sara fa le groupe dia namorona zay telo mitsama za dia ty dia mamy iaina dia mamy namorona ny gastondateur sa dia zao neto na angamba ny ampandrindra tamin'le zarety satria na tena za olona tena tsy miteny mihitsy miteny ana za fa tsy mampime hatramin'izay fa nampatongana tena ohatry hoe azara le izy satria tamin'le confinement tamin'le fotoana reny dia tsy mianatra mihitsiny dia eo amin'ny Facebook eo dia sendra misy annonce zay tamin'ny publication zay tamin'ny comédie club hafa hoe mirecruting zany vehivavy zany zareo ampidirina anaty clubany dia mba ohatrany malinana fotsiny le izy dia nanandrakandrona dia be da be mihitsy moa zay no tao tamin'izany dia avy eo nefa niaraka tamin'ny efa tsy va niaraka daholo ihany zareo fa avy eo arak'izay teny andraitra zay hoe misy tsy maintsy misampana zany lalana rehefa samy manana ny zavatra tiany satria safidy sy fanapa-kevitra moa io dia tafiditra tao anaty gastondateur dia izay mampiova rahalasa misy tamin'izao fa amin'ny ankapobeny olona tsy anasa daholo ty moa tsy maintsy miasa efa mamelona mamely mamely vady anazany
Indraindray izy mamelanay amary fampianarana bidabida ihany tena zatramitovy any fandarana amin'ny teny ravazay Evo fandrareo rapidapida fotsiny hoe inafika ny personnalité amin'ny tsirairay. Personnalité ako aloha ohatrany le vatapiteny zany dia tsy le miolakolaka genre hoe raha ohatra zao za resaka tokoa dia hoe tena ohatrany hoe resaka hoe film raha ny olona zao miteny le izy hoe film mamofady ohatra fotsiny fa zany teny anazy dia raha manao texte le tonga dia hoe porno le tonga dia direct be zany fa tsy mampiasa le teny plutôt humour second degré no a zany hoe ny anahy tiako miresaka zavatra tsy dia firesaka ny olona matetika ny elena maravindray teny anketo aloha ty fa be dia be manafangaro anazy za tsy mpanao imitation tsony tsy mpanao imitation fa manao imitation fa mpanao stand-up dia fa stand-up amin'izay le ataoko dia manao le stand-up antsona hoe alternative ny anatin'ny stand-up ko misy karazany zavatra be dia be misy imitation any mety misy zatra be dia be dia ny anahy moa zany miresaka fiainana zavatra tena nianjaro tamin'izay ny tena ny anahy miresaka ny vatako dia miresaka ny zavatra ny ainako rehetrarehetra dia zavatra ny ainako foana matetika hoe zavatra mahasositra mampalahelo mahafaly ohatrohatr'izay ny tena resahako amin'ny fiainana akoatran'le izay tia miresaka dia tia manao transformiste ohatrany hoe manao lehilahy manao ramatona manao virginy raha mety ny anandray ohatrany hoe mijery zavatra anankiray dia hafa ny fijeriko an'iny fa tsy mitovy an'ny olona rehetra dia zava-misy any fiarahamonina zavatra miseho na resaka baiboly kely io raha tantara io ny resadesahako dia avadiko tandrahako kely ny anahy moa zavatra tena malinana amin'ny mora tsy nasiako limite mihitsy ny hafa zay azo saiko rehetrarehetra fa matetika actualité politique religion hatramina raim-pianakaviana dia éducation donc tout ce qui intervient dans l'éducation na éducation sexuelle tout tsy tiako asiana limite mihitsy ny humour koa dia zay mahatonga anahy fandona foana amin'le politiquement correct satria ny amiko déjà essaie de me prouver que la politique c'est correct. Après on parlera de l'adverbe politiquement correct. Ça n'y a pas de limite. Ça na dia mipolitika ohatrany jesosy le mampime tena mampime fa le tao fotsiny no mampime ny tena mampime ny tena aminareo izy aminareo hitanareo mampime aminareo papaino tsy eo izy ay fa manomboka lasa le izy dia voroka fa tsy mampime mihitsy tsy eo koa izy lai zany fa mamy fa hitanareo raha mijerinareo anatokantrano le ry olo ilaina peut-être fa tsisy ny teny français mihitsy mamrerina ahoana ny fomba androanay zany zay koa ny direko anatin'ny vérité fa ny manavatsika rehetrarehetra asy fitavatava aina maravo ny anarako misy zavatra mampalahelo anahy be amin'izao amin'ny fiainana satria misy olona mandainga amin'ny fiainana tena misy olona mandainga ray aman-drenireo mpandainga ny ray aman-dreny ohatsy izy ny ray aman-dreny satria za zany misy fotoana nykotsiba dia tsy nentina zaka dia manantany an'zareo hoe mba metsaikefa aho dia nakany azy ozy izy hoe dadabe anay izy izy mantsy anao hoe aza maiky amaiky amina sipy zany izy izy aza maiky amaiky amina vady zany fa rehefa mahazo diplôma fotsiny la misikatokana dia tonga eo isipy io roa taona sapan'izay no nazahoako DPS mbola mitady tsika raha mbola misy mandeha fa tena teneniko anareo za tsy mino an'izany mandainga hoanina za mbola tsy nahita misy mbola tsy elahy mbola tsy nanao an'izany raha nanao an'izany laha to dia alohako ny fre alahy mody miaraka ny fatrano rehetrarehetra fianary tena lahy mihitsy ho alaiko vady mihitsy ary tena seria zany
tena mbola sy nahita mihitsy abandy anankiray dia nandeha koatsipa dia tonga afany izy dia teo amin'ny sipa toy zay aiza 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 sika manana baka mandray ahoandray mandeha ary zany ihany mampalahelo anahy zara be dia be tsy azoko amin'ny fiainana tena tsisy ninina azoko mihitsy tena ohatrany hoe le baria le baria zany ohatrany hoe ohatra tsy azoko mihitsy maresy dia tsy maresy dia ohatra tsy azo na mihitsy ny tena tia lerona ohatrany hoe kabariny tsy hay kristy eo zany tsy haiko na azo lisany fa ohatrany hoe kabariny tsisy azo lisany fa ianono lisany fotsiny miteny hoe izy le lahy dia teny hoe izy le teny rivaoka malagasy faly miakapa anao eo ny tenako so dia ohatrany hoe olona tonga zany zafady zafady ohatrany hoe olona sady izy le miteny hoe rivaoka dia zoky ty avy matahotra atsika voka malagasy sa oe za misy tena ty tena alefaso rangaro zoky to dia tenezy tianao tsorona fa aza tsika dia za tena anazy hoe tsara tsara sady izy tsy zatra ohatra ny fangarongato hoe mbola mitoetra ireo fifetry amin'ny sko fakitrano sko atsindrano ahitsy sko anaty rano zany farany any tena zatra tena mampalahelo anahy tena mampalahelo anahy indrindra tena malahelo le zoky le tantara-bolona gasy tsara nga malahelo any zoky izoky iny atany voalozy izy hoe mbola monolo izoky iny teneny eo akaiky lahy mbola monolo iny teniteny tokoa ela fa tena marina zany mbola monolo izoky iny zany izy rehefa mitantara-bolona tsy azoko mihitsy tena ozy mbola afaty anala izy izy tantara-bolona elany mino an'le bolina eo amin'ny radio mino an'le bolina eo amin'ny radio ohatry zao la le bolina ndraindray fa itelo maty kay mbola tsisy maty mihitsy kely izy naray zoky rehefa mitantara-bolona ohatry hoe mahita sipa varia lavitra ary dia manja be le sipa jerena vaty ary dia mikorosy ohatry zao manenjika le sipa mikorosy ohatry zao la manenjika tsy manja tapika izy ohatry zany iny rehefa mitantara-bolona are amin'ny boleta aloha izany bolina izany mahita ane basté atao amin'ny ampovoan'ny centre tsy haiko nazy lisa le ampovoan'ny centre fa ao le izy ao ampovoan'ny centre ao mahita ane lo hoe posay aty amin'ny lelany akavia kanja te lo hoe posay mametapetako anaty repasse du réparation lo hoe posay atata be avy etrany mato bola riavana maty tsy maty tena lisany mbola monolona ho azy zoky iny na iandoaly tena marina zany mbola monolona izy zoky iny ary marana ko azy zany tena lisany aza mifona aza mieritreritra zany aza tena teneko hoe tsy farandro raha ty mipotra mite hafa hoe izany efa naheno efa nahita match-ana tenisy fa imagineo an'le tenisy ny tantarainy zoky iny raikitra eo zany le tenisy ary de efa voambolina vetralo Rafael Nadal atao amin'ny elan'ny akavanany Kianjato ary Djokovic no atao amin'ny elan'ny akaviany Kianjato raisiny avetralo Rafael Nadal izany raketa zany dia somary ahodikodiny kely ahodikodiny any iza tsy tohaina raha maro la ahodikodiny any aloha ahodikodiny any dia somary atotototony aloha zany baolina zany atotototony kely atotototony any ary dia somary areny aloha izany ary dia atsepany dia kapohany are amin'ny elan'ny akaviany Kianja re akavanana sotra nareo rehetrarehetra neno iaina marafy ny anarako dia ho any zay ty anaraka ana rehetrarehetra amin'ny fiainana dia indaso tsy vilany atsy sotra tianareo hoe volonyaina marafy misy miaraka avy aminareo Oui. efa nanao spectacle ve dia tsisy olona mihitsy Faut m'arriver. Tsy misary kosa voatratika. efa hoe sy anao tsony be dia aleo hoe tady vola hafa amin'izay Non. Yeah.
Teny. Hatramin'izao. Efa mipody sipa be dia tsy zaka ilay sipa dia mbodina teo blagy. Efa nisy fotoana be niady sketch ireo sketch ko efa sketch matetika mihitsy. Tsy za. Efa nisy fotoana be hoe kosa tena tsy mampimefa malao modine fa manjary maina kely. Joker ny anato. Eny ana. No fiatrana anazy fotsiny dia mody tsy tenenina fa taty aoriana zay kopa hoe mamono azy zay raha ohatra ka tsy miteny aminy tsy mampimely isy la onitry na tsy eo izy amin'izao. Rehefa misy ay teo amin'ilay anana na misy fanazavana teo amin'ilay hoe efa nisy fotoana hoe te hivadika hiasa hoe hiasa tena nisy fotoana mihitsy satria le any an-tanàna mipresy amin'le mila vola amin'ny fiainana fa tsy hoe anina dia le humour tena tiako za sy nieritreritra ny anan-janona hoe mba miasa sady manao humour dia nefa tena hitako fa mety le izy amin'ny fanohatra satria lasa ohatry ny anina dia zay nafa tonga nanjanona ihany hoe aleo manao humour fitorina ihany le humour satria lasa variana amin'ny asa zay fotsiny. Bonjour daholo. Sisy kely ny anarako nalaza be tato ato le resaka téléphérique. Tsy haiko raha natsikaritra nareo tena teraka resabe mihitsy le izy fa tsy le téléphérique loatra makarara saiko fa za olona mpandeha bus mitehaka daholo hoe zay olona mpandeha bus ny bus fandehanareo hoe misy an'le olona le zazakely le mpanao tononkalo le mangataka reny dia za nieritreritra tao anaty bus dia sady mieritreritra an'le téléphérique mijery zareo le manao tononkalo eo dia za manatetika asa hoe mety mba afaka manao mpanao tononkalo mihajahaja zany za rehefa tonga le téléphérique dia ny tononkalo efa nisoratako efa nisoratako ty le tononkalo fa miandry le téléphérique vita sisa dia efa eny amikandra raha ohatrany hoe mitadanana nareo fa ataoko eto aloha le izy dia nareo tsara hoe mety ve za hoe manaova humour ihany ve sa tsara le manao mpangataka eny. Bonjour tous les continents d'Afrique, indrindra mofatike ty ambony téléphérique. Suke aza mivezana aloha afa asany ity. Coucou yanko anareo ery ambany, zay mbola andeha am'tinjay androany, zay mokatry faty mety izy le mpanao tononkalo tany anaty bis fa efa mbotsany teknôlôjy zay mahatonga anay ety ambony ety aza manokana floatsika fambanapiny téléphérique afana mepitando walitos na tsisy afatsy 3 arivo any apoty zay ary le discours fambahome boko neny amantsy le mitatasika efa job miraroso sy ny tsara hoatsika tsy ho tapakady rety ambony téléphérique. Alors, action avec Camille Gaston de Pera, j'ai su un Jésus en fait, ça m'invite à très de anarana reo ny ato dia boîte zany nareo dia izay anarana hitanareo voaranareo no imite raha anaranareo moa zany dia tsy manao nareo tsy manao imitation tiako tena mbana mbola anaraka ay tsy manao imitation c'est que ça y est io aro
Maharava. Orimo. Xixi. Raitra ny anao. Dia kopy ianao zao fa miorana ianao. Atao tena hoe ataontsika hoe 5 secondes 5 secondes. Tonga dia angambany ohatra hoe neny Malagasy zao izy manao teo. Orimo. Efa soatra tsy ataontsika milahatra be fa atao faritatra. Izy zany orimo. Za le orimo. Namana oremo aloha. Za le orimo. Orimo Sarobidy, raha sanaparana orimo Sarobidy ny anarako afoizina ny hoe Jocelyn. Dia afoizina imitation satria. Zay. Da sy fahiko fitsiky là. One téléphérique. Ingani katsatsan telestar. Kiamena kate kupuna reweti ambani. Pesisi kene narakte pasatski. Sai. Miura le tokony imitena. Anao taoko de profil amin'izay itanareo tsara. Zay, vita ny imitation. Imam le imiteko. Luta nel mondo. Allora dopo. C'est les blagues, que oui. Alerte au célibat. C'est du coup. Raitra le imiteko. Zany hoe imité feo fotsiny ama tsy imité tany. Mety mampazako bosy fa le ry ainao. Bonne chance. Tu vas le dire, c'est que c'est une imitation. Ça, c'est une imitation. Mifidy no kely. Bon. Tsy azo mihitsy Daniel Lara sa ohatra zany. So tokony azoena le. Za mbola tsy nahita mihitsy hoe Attends, le texte de tu sais là. Et non, on a déjà dans la partie 2, et nous savons que comme on a rosé, c'est le camion en partie 2. Zanapara Sarobidy orimo ny anarako afoizina amin'ny Jocelyn ho azy mbola tsy mahafantatra. Za vandy manana nofinofy eo amin'ny fiainana. Ny nofinofiko tsy teo lasa humoriste mihitsy aho zany hoe tsisy asa dia aleo manao antelo. Na dia mbola tsisy vola. Nofinofiko za teo lasa mpanao bola malaza be ohatran'ny CR7, ohatran'ny Cristiano Ronaldo reny. Fa tsy tanteraka moa izy. Mahita ny CR7 zany ny CR7 zao 37 ans am'izao. Milalao Manchester United izy. Karama be vola. Za am'izao 20 ans zao. Isaky ny anao bola dia tenenao aminy avelona tena manko i baolina. Misy mpandeha kamako zay tsy misy mpandeha kamako moa zany.
fa ny tiako zany eto Madagasikara eto Madagasikara mba tiako hoe mba misy école ana sport, école ana volleyball, école ana football mba andro panda zany mba hoe samy anatanteraka nofonofony dôly aby tsika mianakavy rehetra zay tiany mihitsy misy mpanjaka manko zay zao le ry tena isan'ny tena mahay basket be le tena hoe tena hainy be tena hoe rehetrarehetra to dia hainy le itao basket izany mpanjy zany tena pro zany la basket fa tsy tiany maman'le ry le basket fa ny tia maman'le ry dia hoe anao sociologény akaso tazy dia aveo tazy le tsy maintsy nekeny tazy tsy fiza satria forcé mamany fotsiny tazy ana tena anao sociologény akaso dia aveo hoe nahazo doctorat sociologie teny akaso efa sampiasany jirama dia le stage tatsika tatanareo inona nezany zavatra hidirana resaka sociologie anaty motera sa anaty resaka motera jirama sa hoe rehefa simba ny fiarahamona motera dia hoe atsonolahy avy aloha fa simba tsisy hidira mihitsy zany tena za lesy mahita ny karaha miserisery sa maintsy avamany mama ko sara 30 millions d'euros par an karaha maserisery am'izao za nahita an'iny nataoko fa 4 000 ariary to dia 5 taxe zao tsy amin'ny hoe tsy vitan'izay hoe mikarama be mbola mahazo ballon d'or ihany ballon d'or ballon d'or fa za ohatra nitazy ajano koa ny foty isaky ny tsisy volana dia plahako kely dia mity fa za raha nga misapohan'le zokona namorona ny foty iny tena marina misapohany iny za sur 100% fa teo ampamakina baiboly zokony namorona ny foty amaky baiboly teo zao Genesis ny zavatra atsimboany tafako nanako mamorona sport azy zany amin'io sport nyforono zoky a baolina ray enjian'ny olona roa am'roapolo azonareo saratsaina am'izany laza totseboka am'izany kosa efa kerena anaralahy laza totseboka tsony za tokony tonga misy zao ny zanabazana zao ny zanabazana zao ny zanabazana 19 ans efa mikarama be aminatina fo 18 ans 19 ans efa mikarama elahy 19 ans mbola mianatra sekoly lahy victoire nanana sekoly lahy tsy nafaty raha hoe natseboan'ny tavalany nanalahany mety natseboan'ny tadalany nanalahany tenena fotsiny hoe ho anareo ray aman-dreny tohany nofonofony zanakareo raha misy tiany zanakareo fa tsy voatery hoe zay tianareo foana ny atao ny fitezana zany mba inaina aminay be zany fitezana fa za mba lasa ny saiko tao an-tanàna hoe ohatriny ahoana ny fomba nitezany marian'i Jesosy Jesosy Kristy tompo hoe fomba nitezany iny hoe avy avany zany ny Jesosy dia tonga avany Maria araha faizandray moa anao tiry Jesosy avy nanao ny asan'ray koa asan'raynao ahoany fa nga tsy mpandrafitra ny asan'raynao inao ty tena inao ty tena mampitaintaina olona mihitsy inao ty ka ahoana moa zany raha tena ambony ranomasina zany nareo saika maty zany mianatra anao ahoana zany maty foana ny angenao ina maty ataitran'olona iny zany ina maty ary hitsangana foana amin'ny andro fahatelo inao ty tena amin'ny teny Jerosalema le izy inao ty tena be fahamalina misy raha inao ty tena aza be fahamalina ohatry zany ka nena ka zany io manao ny asa ndraiky efa teny amiko anao ihany fa ahoana ndray moa zany kisoan'olona nalefanao tena anaty ranomasina zany enao ty tena zaza ratsy taiza mihitsy mba zanaky zany enao ty dia Joseph iny sady mandravitra any zanako kosa fa za raha tena mindrana Jesosy isan'ny tena hoe mindrana Jesosy hoe tena hoe tia hoe anamarika fisina be ohatran'i Jesosy raha hoe za hoe tena ohatran'i Jesosy hoe tena navita mission lehibe teto tany zay vao maty tena hoe nahifagagana be dia ny any nataoko voalohany raha zany nahifagagana za zao célibat am'izao dia nykôtsipa nataoko voalohany raha hoe zany naohatran'i Jesosy hoe nahifagagana be za zany tsy rehefa mikôtsipa tsy mila mitondra ny amin'ny gastro KFC mandany vola fotsiny zany mikôtsipa tonga dia lola atao sipa lola fa tsisy sipa efa masina le sipa tsy mila me gastro androany etsy anaraka mitady ndraiky hoe voasoratra hoe fa tsy tsara rena lehilahy mbola voatady tsy andeha dia tavainy ambata matetika ny olona tena manana hoe fijeriko manokany ty any
ohatra hoe diso a mety hoe tsy diso koa nefa hoe matetika ny olona lasa tena hoe humoriste malaza dia matetika olona nanana complexe moa sasany manany azy ny olona tsirairay avy amin'ny sasany sarikenatra, sasany volony, sasany ny akeliny, sasany ny alavany, sasany ny afoyany, sasany tena kilema mihitsy, sasany misy an'le lehilahy ny andafy iny zao sûrement fantatrareo daholo le Guillaume Batz. Dia iny azy ny entiny ao anatin'ny humorany, manana an'izay avy, manana an'izay ve nareo sa hafa mihitsy ny anareo sa samy manana ny azy sa nareo tsy d'accord amin'le izy? Za aloha d'accord ihany. Misy indray tena hoe tia mampime mihitsy fa misy hoe analany an'ireny le izy. Dia ohatra ny anahy manokana zao ny anahy terapia ny tena tamin'ny voalohany raha olona efa nahita anahy hatramin'izay dia za miresaka foana ny tarehako dia vatako dia satria nisy complexe amin'ny poziko sy ny rehetrarehetra misy complexe dia nyresahako telo le satria tsy zavatra tsy sahako resahana amin'ny fiainana ety le izy fa ohatrany hoe fa rehefa eny za zany eny amin'ny sur scène mahatsapa hoe misy miaigny kokoa noho rehefa le ety ohatra zao dia eny amin'ny sur scène miteny an'izay zavatra tiako tenenina rehetrarehetra mihitsy dia le izy koa karazana terapia ho anahy dia avy eo any olo Ny anahy tsisy complexe misy tripolite. Za marary fo didina tamin'ny mbola kely dia ny fomezana ny fihitsikina anisan'ny fanafody anankiray mahasitrana zavatra be dia be dia nisafidy mihitsy hoe anao mampime anasitranako anahy aloha voalohany indrindra dia anasitranako izay olona hitako mandiana fa tena fahafinaretako mahita olona miome ho alohako izay mahatonga na mivatako moa nanana complexe tamin'ny vatako fa rehefa avy eo rehefa manomboka malaza ianao zay koa tsy nananako izy dia manomboka be dia be iny satria taloha tsy nazaka sipa mihitsy dia zao be dia be ny sipa kely tara bo Safady ny anandray marina dolo ny teneno zala rehetra teo fa na manokana za faly fotsiny zany mba ianao ohatra mivolverine tsy fantatry lahy iny za koa tsy dia mavy le tsy malaza raha nalaza zo haiko namariny nia zany hoe sy mba marina dolo ny teneno zala teo fa nia zany hoe mizara tsika ho an'ny olona fotsiny zay ny mitondrako an'le ana fa tsy hoe za ndray mahita hoe eto amintsika mbola matetika ny olona fa vao tia mampimesy miany ihany dia ohatrany adala matetika dia le izy zany adalaka adala aloha fa iny moa zany efa aretitsana hafa mihitsy dia karazana ohatrany karazana terapia ihany le izy amin'ny lafaray satria ho anay zao dia fierté ho anay no misehatra ho adala nefa izay manalavandriana dia mampime olo dia izay koa sitranao azy eny ihany sitranao azy raha ho anahy manokana indray dia za olona sarikenatra be le humor nefa tsy nataoko hoe analana henatra fa za raha misarikenatra dia za vao maika misitrika fa za tsy mipotrapotra fa le izy ningana tamin'le izy zany hoe nataoko tapitiavana fotsiny le izy dia hitako nefa ny hoe misy taleta kely ihany ka ao anatin'le izy dia tsy dia tany amin'le hoe fanalana henatra loatra ny ara le izy fa ohatrany hoe za mbola sarikenatra foana fiainako andavanandro fa rehefa miakatra saina ohatrany tsy sarikenatra tsony dia izay koa nandrisika nanao an'le izy ay mazava aloha zany iny fanontaniako manaraka indray hoe inona kay ho anareo gaston de peur inona amin'izay le tanjo anareo satria tena hitako nanovokovoka be misy nareo tatoato dia ny tanjona voalohany indrindra ipromouvoir ny humour malagasy zany hoe hitondra ny humour malagasy lavitra be mihitsiny dia ny tanjona faharoa ho fenonam-panao atsika no maneraka Madagasikara satria zany ny tsy ampy eto amintsika satria raha nahatsikaritra nareo raha hoe tia memenareo misy an'ry zareo pionnier zay efa fatadaza nisy andry Francis Gottlieb Fouillet etsetsetsetra le rony efa teo foana dia tsy nisy relève mihitsy le taty aoriana misy
ihany zany fa tsy de tena hita be de hoe ndaotsika nanao an'ity mouvement anankiray ity satria mouvement le gasy stand upers de nanokatra scène ouverte be de be zay isandiksa isorana be de be sandiksa efa hatramin'ny 2000 firy nisy any Sokafe teo foana de iarahana miasa hoe ndao iarahana miasa daholo zay olona possible de fahatelo farany anatambatra ireo génération rehetrarehetra tao anatin'ny humour malagasy zany ao anatin'ny atsikana malagasy anatambatra ny génération de navita anankiray zay teo tamin'ny farany zay tena hoe afaliana be ho anay gasy stand upers navita ny festival Jokoso le izy koa anapikelany zay fotsiny ampahafantarana an'le olona an'le hoe inona marina le stand up comedy io manko tena tsisy mahafantatra ny olona vao miakatra fotsiny ianao efa tratra monko koa za miteny io hoe miakatra eo anao de ny olona miandro foana hoe na ianao anao ohatrany eny Francis efa somary efa stand up fa na ianao ny tena tiany zareo zany hoe manao an'le blague le hoe nisy ramatoa zany de nandeha tetsy de le blague le tany ampianarana sy anna reny na manao imitation fotsiny zay na tonga ny imitation na manao le déguisement anna ohatrin'iny nefa misy karazana humour PDP de iny ny tiana avoaka hoe ohatry tonkonko nge izy de tiana ho ampalazaina de nitanjonay moa zany aneraka amin'ny Madagasikara de zay koa zany le fiovana tianareo eto an-tany kely any aloha fantaniko aloha farany ty hoe ina programme anareo programme amin'ny volana janvier any zao andray membre vaovao ndray zay de amin'ny volana février ikarakara manana eritreritra ikarakara eny fa atsika na ho an'ny mpifankaty amin'ny Saint-Valentin de adiniko ny décembre satria zay koa zahay manana an'le slimo rap fanambarana ara anankitelo slam humour rap de mety izy festival ihany koa le izy fa amin'ny décembre zao misy anankiray karakarainay de programme zany be de be fa page gasy stand upers de mipejy nay tsirairay avy zany mivoaka iaina maravo Orima Sarbidy Raitra Belawika Sisi kely Heroim le page là niteka antany any hoe unoa nareo ve ty zany fantahina tsetsatsetsatra lolenareo mbola tsy ao anatin'le tontolo ny asa ve de mipôsy fananina ohatran'izao sa fangaro ratsy be le fo ekeko nony izy zany safidy mihitsy raha ho ana manokana zany safidy rehefa za matetika mandray olona mpihira ato de izy tena fanareo tsotra be tsalo amin'ny rehetrarehetra za ty mekanjo fa izany tsy tia mekanjo aloha tena hoe ty le hoe mibika hoe mibika hoe mba manana style manokana fa nohon le izy zany mbola tsy be mbola anina be fa za koa nefa raha olona tena mpahitana amin'ny fiainana de misy fotoana ary misy misalasala be mahita anahy eny an-dalana hoe ty ve le aina maharavy iny satria za mpanao kapa mba tsy nanao kapa ary tonga te fa mba ny tenisy fa za tena misy fotoana zany tsotra be tena ankamaroany aloha zany tsotra fekanjo ihany fa misy fotoana mba mibika azandray mieritreritra sao de hoe le stand up le humour mihitsy ny ohatran'izay ny style hoe manana code vestimentaire zany zay tiako c'est le olona zany fa za aloha raha za manokana aloha te hanana ny style vestimentaire koa fa mbola le zany hoe lasta koa moa manjary hoy teo ihany ny fivoarana ay de uno tsisy difficulté ve nareo am'le zao hoe ohatrany hoe manana te hanova kely an'le fomba fijery fampimezana eto Madagasikara par rapport amin'ireo old school zany ataoko hoe zay ny anarana tsy mana difficulté sa hoe tena manampy tsara mihitsy zareo anareo manampy zareo tena manampy zareo amin'ny festival telo izy de na aloha ny hitako ny olona mbola tsy de nahita anay fotsiny mampatonga an zareo ohatrany hoe tsy mbola manisy an'lizy fa mbola zatra niry zareo satria nisorako eto Coucou Côte Libre raha mahita za natsony tamin'ny spectacle
dia vao niditra dia kay za misy mahafantatra ihany eo amin'zareo fa zareo fotsiny mbola tsy nahita hoe ohatr'izao tsika fa zay koa ny anton'le festival jokoso nataonay hoe mba hitan'ny génération rehetrarehetra hoe kay misy ohatr'izao aty fa rehefa hitan'ny zareo dia tiany ihany le izy fa izy zareo mbola tsy mahita fotsiny dia hoe sy akizy aty ariny reny hoe ohatr'ohatr'izao ny morony reny zay fotsiny. Makasitraka be tabe any Gaston Ndratoro rona naiky mivahiny atao natao fandaharana sy tavanina tena voninahitra be vonay nandray anareo sady faly mafantatra tsy ho anarery fa ho an'ny rehetrarehetra hoe fa mafantatra anareo zay dia manatena ny na dia tsy tianareo ara moa zany ty zavatra dia ho teneniko ihany hoe manatena hita vidéo kelinareo eny atsefatsefaniny falifaly anay ao anaty Facebook satria rehefa kizitinjitiny dia Facebook ihany no mahafalifaly koa hoe dia ezaka hijery live nareo zahay satria mijery live io mbola tsy mahazatra tsy mahazatra tena zay misy problème eto satria misy miteny hoe namono be any atsika na malagasy ny tsy ny Facebook fa ny télévision iny tele mihiboka ohatra amty confinement mihidy iny confinement dia lasa Facebook dia eto Madagasikara lasa ohatrany hoe mampime zany dia ao anaty Facebook ihany fa ny live mijery an'le spectacle jery live koa ny tena izy dia ny tena entantsika zany andomba azoto hijery live tsika rehetrarehetra na dia vola kely fotsiny arany amin'izay zareo manomboka mikarakara vatana dia zay va makasitraka be tabe any izakitatsika raitra Belawika Orima Aina Maharavo miora mavaikasha sisi kely dia mamy moa zany le gropy zay fa babay daholo nareo aza mbola tapahana zay fa makasitraka ny Choufifi makasitraka ny Véro makasitraka ny Timkaly nanome anty t-shirt anay ty dia makasitraka ny Sandix moa dia makasitraka ny makasitraka ny dia mazava ho azy makasitraka mamanay vidy an'ity kokoa an'le cousine anay makasitraka ny zareo zay dia kokoa ny finainy Amina Dia Tole Ale Zimba Amina